ahafahana fampizarany fahaiza-manao eo anivon'ny tontolon'ny fandaharana fa nanomboka izao dia ampiasan'ny teknôlôjia rehetra ahafahana manavaka ny tena mpiasam-panjakana sy ny mpiasam-panjakana sandoka ny ministeran'ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy miteraka fatiantoka goavana ho an'ny fanjakana mantsy ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasam-panjakana tsy tena izy ary miteraka voka-dratsy ihany koa zany eo amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Fitorivo sy iray alina misy andreo mpiasam-panjakana fantôme voatiliny ireo eo anivon'ny ministeran'ny asam-panjakana sy ny fanavaozana ny fitantanan-draharaha-mpanjakana. Ny ministry ny asam-panjakana sy dia nanamafy androany fa tsy maintsy hotapahana ny volana desambra ny karaman'izy ireny satria fa tsy antoka amina miliara maro an'ny fanjakana ny fisian'ny fonctionnaire fantôme. Mbola tsy mahafa-po anay io izy io satria mbola misy ny ezaka hafa atao. Hita hoe mamboatry firenena le izy raha jerevana fotoana fa hoe raha 17 000 fonctionnaire ataontsika hoe eo amin'ny 2 millions ny anna efa 34 milliards zany 34 milliards zay izy isam-bola zany hoe 340 milliards mahery isan-taona azaka mazavatra. Ankoatra ny fampiasana ny teknôlôjia moderna ary ny fanamafisana ny fitiliana amin'ny fatongavana miasa irery eo anivon'ny ministeran'ny asam-panjakana fa fomba mahomby ahafahana miady amin'ny mpiasam-panjakana fantôme ny fampidirana amina compte-na banky ny karama. Hoezahana ny rehetra hanao bancarisation ary ny mahatsara azy teo hoe telefône fotsiny na orange na airtel izy na any ambanivohitra be anao dia afaka maka tsy voatery ho banky izy ka hoentany amatonana ndraiky na voalohany dia manao antsoavo ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra mba ampiditra ny karamany amin'ny banky dia tena ilaina io ary mahafantarana iza marina ny tena mpiasam-panjakana tena izy sy ny saritsarina. Tsy jama fa itoy ny ezaka tanterahany ministeran'ny asam-panjakana sy ny fanavaozana ny fitantanan-draharaha-mpanjakana amin'ny fanadiovana ny asam-panjakana.